Merhaba tompoko lafinaritra, tompoko vavy ankafaliana trano anorananao ny vaovao makasika ny mety ho toetry ny andro indray amin'ity anio ity. Ao anatin'izay ary ao anatin'ny 3 andro manaraka indrindra fa ny zoma sy ny sabotsy dia mbola misongadina hatrany nitsokan'ny alizay andrafitra ny mety ho toetry ny andro mbola njomojomona zany ny andro aty amin'ny latsahany afovoantany aty mety arahana erikerika zany ny voamaraina sy ny takariva raha toko kosa ny masoandro mibalika no ibantoerana amin'iny ilany andrefan'ny nosy rehetrarehetra iny. Ho an'ny tontolo andro ny alahady kosa dia saika ny andro maina no ibantoerana amin'ny ankapobeny amin'ny faritra maro manerana ny nosy katraty amin'ny afovoantany manontolo iny ary makasika ny maripana kosa maripana ambony indrindra dia misy fiakarana kely zany ho an'ny faritra maro manerana nosy ihany koa amin'izay alahady izay. Jerentsika amin'ny atsipiriany makasika ny mety toetry ny andro ary ho an'ny rapitso zoma zany dia manjomojomona hatrany aloha ny voamaraina aty amin'iny ilana tsanany afovoantany rehetrarehetra iny mety arahana erikerika izany. Orana miatoato ny aty amin'ny motsiraka atsanana manontolo manomboka amin'ny Antalambatsoa Analanjirofo Atsinanana katraty amin'ny Vatovavy mandraondraona aty amin'ny manodidina ny atsimo atsanana aty mety hisy tandrivindraona kosa ny voamaraina taolanyaro. Ny ankoatr'izay kosa dia masoandro mibalika hatrany no ibantoerana. Tolakandro kosa indray dia mbola mitoetra hatrany ny andro manjomojomona ny ilana tsanany afovoantany manontolo mety arahana erikerika hatrany zany ny atsefatsefany eny misy orana manify aty loatra mangoro ary aty amin'ny Ambatsoa Analanjirofo Atsinanana Vatovavy Fitovinany hatrany. Ny aty amin'ny andrefana sy ny avaratra andrefana aloha dia tombanana ho maina hatrany. Makasika ny tombatombana ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 4 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny afovoantany 20 ka hatramin'ny 30 eny morotsiraka atsinanany nosy iny mihoatra ny 5 ny morotsiraka andrefan'ny nosy aty amin'ny manodidina maintorana aty ny mafana indrindra ho an'ny zoma eny amin'ny 30 degré Celsius. Toy antsika hatrany toetry ny andro ho an'ny sabotsy kosa indray dia mbola mitoy zany ny andro mangatsiatsika aty amin'ny latsanany afovoantany manjomojombona ny andro mety arahana erikerika ny voamaraina. Ny orana manify kosa dia aty amin'ny Sava Ambatsoa Analanjirofo Atsinanana sy Aloatra Mangoro ny tena ahitana azy mandraona amin'ny ankapobeny faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana. Ny ankoatr'izay dia ifandimba ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny sabotsy dia 20 ka hatramin'ny 20 mafana indrindra aty amin'ny afovoantany morotsiraka atsinanana manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 ary dia 30 ka hatramin'ny 30 eo ny morotsiraka andrefan'ny nosy any Morondava no mafana indrindra ho an'ny sabotsy eny amin'ny 30 degré Celsius. Amaranantsika izay toetry ny andro izay raha nitombatomana ho an'ny alahady araka nambarantsika teo dia ny andro maina no mibantoerana amin'ny ankapobeny. Malefaka ny tsokan'ny alizay na izany raha dia mitoetra ny orana miatoato aty amin'ny Sava sy Ambatsoa sy Analanjirofo ny tapany avaratry ny faritra Atsinanana mandraona aty amin'ny Aloatra Mangoro sy ny rasanany faritra Sofia ifandimba ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Sisa. Raha ny maripana ho an'ny alahady ary dia misy fiakarana 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny afovoantany manodidina hatramin'ny 30 ny morotsiraka atsanan'ny nosy somary mafapana raha nitombatomana ny taolanyaro any ho an'ny alahady torak'izany ihany koa dia tapaka hatramin'ny 30 Morondava Maintorano Maivatanana sy Antsohihy. Dia izay indray toetry ny andro makasika ny toetry ny andro makasitraka anao nanaraka izay hatramin'ny farany dia manasao anao amin'ny manaraka indray ary veloma toy.